Izay ny amin'ny vaovao politika sy ny fanomanana ny fifidianana fa ivadika pejim-baovao afatanteraka isika. Marary ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Ny fampianarana sy fanabeazana izay fototra ny fampandrosoana ka tsy tokony atao amban-javatra raha te hanana firenena havanana. Ny andede makasika azy indraindray no arantsika ao anatin'ity sary manaraka ity. Hatramin'izay dia tao-tany amin'ny ezaka raha-toekarena trano no ny mason'ny mpitondra ny fandimby teto Madagasikara sy ny toekarena nefa ny fototry ny fampandrosoana sy ny fandriam-pahalemana fa na fampianarana sy ny fanabeazana araky ny fanazavan-drandriamatoa Ratrima William filohan'ny hivondrom-panabeazana SEM. Foto-kevitra angamba dia tsotra ihany hoe miankina amin'ny fahombiazana ny fanabeazana, ny fahombiazana mety ho azonao amin'ny fampandrosoana ny firenena ara-toekarena sy amin'ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Ny tiako tenena zany dia hoe raha tsy vita araky ny tokony ho izy, na tsy voarafitra araky ny tokony ho izy, na tsy tanteraka araky ny tokony ho izy, ny fampianarana sy ny fanabeazana dia mazava ho azy fa anandro sarotra ianao amin'ny fampandrosoana ilay firenena, no sahirana ianao amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay mitranga amintsika amin'izao fotoana izao zany. Izany hoe tsy tokony ferinaina loatra ny tompona ndraiky mpanjakana amin'ny fanohanana ny fanabeazana, fanokanana pahambola betsaka ho an'ny fanabeazana, fa miena rehefa avy eo ny ezaka ataony eo amin'ny resaka fampandrosoana ara-toekarena, na memora angamba marimarina kokoa ny fampandrosoana ny firenena ary tsy dia ferinaina koa izy amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ny firenena nanome lanja ny fanabeazana dia lasa lavitra ara-toekarena toy an'i Japon, Allemagne na Corée du Sud izay manokana ny 4 isan-jaton'ny arikarenany ho an'ny fanabeazana sy ny fampianarana farafahakeliny raha latsaky ny 3 isan-jato raha betsaka indrindra ny eto amintsika. Izay fanomezana asina ny fanabeazana izay dia midika ho fanofanana ny mpampianatra sy fanomezana azy ireo rispo mba hamola volany amin'ny tokony ho izy ny mpianatra izay anatanteraka ny tetim-pandrosoana aoriana kely ao. Farany, raha ny voalazan'Andriamatoa Ratrima William hatrany, dia tokony hapetraka ihany koa ny fampifamatorana eo amin'ny rafim-panabeazana sy ny rafi-toekarena mba tsy ho be diplôma tsy hanasa ny tanora.